Miarabantsika rehetra aty a Prague misy anay zao androany 1er janvier 2026 dia manao an'ity vidéo ty fanomboka vlog kely amin'ity 2026 ty zay fandaova hoentinay nareo amin'ity journée vaovao ty pour visiter Prague. Ouais, sika zao chérie. Andeha ho any Prague. Ok, mangatsika? Alohan'ny visite zany dia fenona kely aloha niany. Tonga dia lasa avy hatrany antsika hihinana brunch kely atao amin'ity toerana atao hoe café fine ity. Aty misakafo aty café fine zay ohatrany hoe brunch kely zany aty amin'zareo. Prague moa zany capitale ny République tchèque dia tamin'izany teny tamin'ny dadanay hoe wakaty zay dia izy hoe be gasy ozy izy aty. Be gasy ny aty tamin'ny andron'ny zareo nanao demande de bourse fa misy gasy mahita an'ity vidéo ty ka mipetraka aty dia tenenanao amin'ny commentaire. Tonga dia brunch mandona be to dia tsy akahambahamba. Toerana voalohany andeha ho visitentsika dia ny marché de Noël satria na dia faran'ny taona na dia tapitra rano Noël dia mbola misy marché de Noël foana aty a Prague aty amin'ny Old Town Square na ny centre ville ny vieille ville amin'ny Prague zany no misy an'ilay marché de Noël dia ohatraohatran'izao ilay izy tena mbola be olona be mihitsy tamin'ny fotoana io. Okaloha ohatrany efa hitako ity toerana ity taiza moa. I don't know, but I believe. Ry teto nanaovana le clipny Poison hoe Everyday I Love You. Tadidiko mihitsy tamin'ny mbola kely mandeha amin'ny TV foana ty vasy ty ve taty a Prague nanaovana anazy ndry kay enjana indray iny Ho an'ny Gen Z moa zany zay tsy malala fa millennial toko ngamba hoe malala daholo Poison dia groupe na boys band mitovy amin'ny Backstreet Boys saingy tany a Irlande originaire d'Irlande dia nalaza tamin'ny Europa Royaume-Uni indrindra zany hoe nisy ny Backstreet Boys tany a States dia Poison taty a Europe. Vita aloha ny amin'iny fa lasa ihany tsika efa nandalo tany amin'ny marché de Noël zay dia nahita an'ity musée du sexe ty nahita an'ity free sex test ty zay petraka ianao dia izy no miteny hoe ohatrany ahoana ny ao ambany ao dia hitanareo amin'izao zany fa Frozen ny amin'ny bandy Bon rehefa avy mitsapa hafanana moa zany dia nandeha nijery lera kely teto amin'ity horloge astronomique ty izay natsangana tamin'ny 1400 ary anisan'ny horloge astronomique mbola mandeha amin'izao fotoana izao izay afaka manome ny position du soleil de la lune ankoatran'ny hoe manome lera ihany koa. Vitany amin'iny fandao indray aloha iaraka maki teny iaraka aminay Samozręczne. So, sandray mamemo ny Antoline dia itsiny asaiko vakiny. Klovashi speech. Mazava ho azy fa vazovazo moa zany rehetrarehetra zany izay koa moa nandeha teny an-dalana ilay tonga destination eto amin'ity statue anankiray ity izay tena mampalaza an'ity ville Prague ity. Ity razoko ity ny atao hoe Franz Kafka. Mpanoratra fanta-daza pragois malaza eran-tany no ireo sangan'asa izay nisoratany toy ny hoe le procès sy la métamorphose. Somary manana style d'écriture sombre moa zany i Franz Kafka raha izay ny ilazana azy satria ny zavatra resahany ao amin'ny bokiny dia tsy iny zany fa ny angoisse, dégoût, dépression izay zavatra tena tsapan'ny Européenne au début du 20e siècle ary izay indrindra ny tena itiavan'ny olona anazy. Rehefa vita izay dia nandalo teto amin'ity musée de la musculation ity moa zany izay hitanareo amin'izao moa zany fa tena be sokatsy be zokinaka
fasifasy daholo zany fa sendra mba nandalo fotsiny eny de tonga taty amin'ny pont de Charles zay. Izy ity moa zany na le pont na la pont de tatezana ny anaran'izy ity fa mahasamihafa anazy fotsiny misy razoko manan-talenta be tonga tany zay nijery an'le re. Ity pont ity dia natsangana tamin'ny 1357 tanareo amin'izao fa ny statut moa zany tena efa ancien. Toerana fitsangatsanganan'ny olona izy ity ary toerana incontournable koa aty à Prague. Koa satria efa tonga ny fotoanan'ny goûter dia lasa izay sy mivadiko nanandrana chimney cake. Izay heverinay tamin'io fotoana io fa avy any à Prague fa en réalité kay traditionnellement avy any à Hongrie ty karazana sakafo anankiray ty. Tsara le izy alohany fa somary mamimamy. Akory ny agakanaina hitandreto olona anankiroa pipi eo amin'ny carte ny République tchèque ty. Zao ny atao hoe ironie sy sarcasme mahery vaika be nataon'ny David Chernit. Entina nakianana ireo mpanao politika sy ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany. Noho ny hariva ny andro dia nandeha nisakafo izay nahita ny kisoa atono be matsiro be ty. Fa ny olona aty aloha tena hitako hoe mahay manamboatra kaly zareo, voafehan'ny zareo le ary. Izay koa moa zany efa nona be dia dinay nakasara an'le kisoa. Rehefa avy namenkimo moa zany dia noditsy moramora izay roa. Arak'ilay filazan'ny Taolo hoe tomorrow good day. Ny ampitson'iny moa zany izay mbola handray train midi teo angambany izy izay ho any à Vienne. Fa alohan'ny nandeha zay dia nandalo teto amin'ity fisakafoanana mahafinaritra be ity Knedlin ny anaran'ity toeran'ity dia Knedlinki no anaran'ireo zavatra hohaninay ireo. Elana tsiny aloha amin'ilay prononciation fa tsy dia tena teknika le olona manao foie off fa en tout cas ny hoe paty boribory zany dia asiana zareo zavatra ao anatiny. Dumpling moa zany ny filazana azy. Dia zay misy mamy dia misy masira. Dia nataonay roa moa zany, mamy anankiroa dia masira roa, pistache ndray dia manga ndray. Dia ny masira nasiana viande de porc dia fromage izay raha tsy diso. Dia natsiro be. Zareo tena mahay manamboatra sakafo ny olona taty. Satria izay neritreretra hoe aty amin'ny toerana mangatsika ireo tsy mahay manamboatra sakafo fa tena manao zareo. Haindy zareo le izy. Rehefa vitsy izay dia izay mantsy nahita an'izay dancing house izay tamin'ny réseau dia hoe mba andeha hijery. Tonga tany izay dia ohatr'izao fotsiny kely izy dia izay le dancing house. Izay aloha zalahy fa rehefa any à Vienne indray miona. Raha nafinaritra ny lisany le izy dia azadino milaika sy misabaona sura be daholo. Miady mafy miketrika mahay mitady hevitra na tsarana fiainana. Mahay mitantana tony akama efa ela mifantafantatra fa samy malagasy. Na fihetsika fiteny